mba tonga ny sitrapon'Andriamanitra ho tanteraka dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy izao sy ianao. Amen. Inoko fa mazava aminao ny zavatra azavaiko. Korintiana voalohany toko fenina andiny faha 9 indray. Ty tena tiako ty verset anankiray ty. Ao lazainy hoe ahoana ary moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolo ny fanahy masina izay inoy ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompony tenanareo ianareo. Enoy tsara. Izany hoe tsy fantatrareo va manontany aho hoe nangatareo tsy mahafantatra ry zareo fa ny tenanareo dia tempoly temple. Izany hoe ao ny fanahy masina mandendeha monina mivavaka. Inona atao amin'ny temple? Mifandray amin'ilay fanahy. Ka ny fanahy masina ao anatsika tsika temple na ny fanahy masina zany dia mifandray amin'ny fanahin'Andriamanitra avao anatsika. Amen. Avao anatsika ny ifandraisan'ny fanahy masina amin'ilay raitsika any an-danitra izay ao anatinareo izy sady azonareo tamin'Andriamanitra. Iza zany manome fanahy masina aloha Andriamanitra aparay. Rehefa nangataka Jesosy satria izay ny teneny hoe angataka amin'ray aho izy mba dia fampananatra hafa ao aty aminareo. Dia tanteraka izy hoe ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra. Dia rena ny tompo fa efa nahazo ny fanahy masina tsika. Anao mbola tsy nahazo dia hanafahafantsika rehefa avy eo hivavaka mba andraisanao ny fanahy masina ao anatinao ary ho feno ny fanahy masina mihitsy moa ianao fa tsy hoe manana fotsiny. Hoy izy hoe tsy tompony tenanareo ianareo. Izany hoe isika dia aina fanahy vatana. Tena marina tokony famadia kely koa zany fa fanahy aloha isika dia nasiana aina dia natao tao anaty vatana. Fa tsy vatana dia misy aina. Izany hoe ny saina sy ny fo dia manam-panahy. Fanahy aloha voalohany izay vao nasiana aina dia vatana. Izay ny tena marina. Ka tsy tompony ity tena ity isika fa isika dia fanahy miaraka amin'ny fanahy masina samy ao anatin'ilay tenantsika dia tsy tompony tenantsika intsony isika. Izay ny zavatra nolazainy hoe tsy tompony tenantsika intsony isika. Paoly nanoratra an'io Izany hoe Paoly dia niteny hoe tsy izaho intsony no velona fa i Kristy no velona atoana tiko. Ka tsy tompony tenako intsony ianao koa raha tena nandeha Jesosy tompo sy famonjy fiainana ianao dia tena mino an'Andriamanitra ary zanaka fanahy masina dia tsy maintsy ianao mamela ny fanahy masina hiditra ao anatinao. Dia tsy tompony tenanao intsony ianao fa ny fanahy masina ny tompony tenanao. Ka rehefa ny fanahy masina ianao dia avelao fanahy masina hivavaka amin'ny lalao satria ny fanahy masina io tenanao io. Tohizako ihany ary manindrona anao ty teny manaraka ty hoe fa olom-boavidy ianareo koa mankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Tenanao ty tenanao ty asaina mankalaza an'Andriamanitra satria nahoana efa novidiana ianao. Izany hoe efa nisy vidiny naloha teo aminao. Hitanao ty fanday ty zao tany amin'ny tranombarotra dia efa nalohako ny vidiny dia anaty dia tahaka izany koa isika efa novidiana isika. Noho izany tsika tsy atsika fa an'ilay vidy atsika. Dia izy hoe mankalaza ao izy ny tenanareo. Mankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenanareo azafady. Tsika tokony hankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenantsika. Tahaka an'ilay tao amin'ilay Asany Apôstôly toko faharoa dia nisy teny tao hoe gaga ilay hafa firenena hoe mba efa tao teny amin'ny fiteniny zareo nefa olona tsy nianatra angery hoe teny amin'ny fiteniny zareo manao iny mankalaza an'Andriamanitra. Izany hoe mivavaka amin'ny fanahy dia misy resaka fankalazana an'Andriamanitra ihany koa fa tsy fangatahana be fatany zavatra izay ilainao sy tianao foana akory io na fangatahana hery foana io hoe venoy fanahy masina. Misy foana fanahy masina ny lalanao dia mankalaza an'Andriamanitra. Any amin'ny resaka fianarana resaka teny tsy fantatra amin'ny tena ranoray tsika amin'ny resaka an'izany mazava be kokoa fa eto dia izay aloha ny hitantsika zany hoe mivavaka amin'ny fanahy dia fankalazana an'Andriamanitra amin'ny lalàn'ity tenantsika ity dia ataony didina izy hoe mankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenanareo satria ianareo dia olona efa novidiana tamin'ny ran'i Jesosy. Ka rehefa voavita amin'ny ran'i Jesosy ianao dia ny fanahy masina ny tomponao. Tempolo ny fanahy masina ianao. Ary fanahy masina dia avao izy no mivavaka satria ao anaty tempolo dia mivavaka ny atao ao dia ao anatinao ilay fanahy masina no mivavaka amin'Andriamanitra ray atateraka ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Inoko hoe mazava aminao zany zavatra resahako zany. Tsy mamorona zavatra fa fenoko anatin'ny baibolonao tsara mihitsy zany resaka resahako zany Inoko hoe hitanao anatin'ny baibolonao zany zavatra zany. Fa tohizako ary ny toyany. Eto ilay tena tiako eto. Jakoba toko 7:1.
ry rahalahyko aza dia samy mpampianatra be ihany ianareo satria fantatrareo fa ho mafimafy kokoa ny sarananay mpampianatra fa tafitohana zavatra maro isika rehetra raha misy olona tsy mba tafitohana amin'ny teny dia izy mindehilahy tanteraka ka mafeny tena ny rehetra koa fa telo ary raha asiana lamboridy amin'ny vavan'ny soavaly mba anarahany atsika dia mitondra ny tena ny rehetra isika indreo koa ny sambo na dia lehibe azy ireny ka entin'ny rivotra mahery dia ahodiny familiana kely foana izy hoan'ny amin'izay tiany mpitondra resakitsika teo ambony hoe isika dia tempolo fanay masina ao anatsika ny fanay masina ary tany amin'ny farany ambonitsika dia resaka hoe zany jesosy nampianatra hoe atao ane sitraponao re ary tonga ane fanjakanao zay ny tokony vavaka ataontsika zay ny fomba vavaka moa zany amin'ny lafiny rehetra lisy tsy hoe ahoana akory fa mety hoe atao ane sitrapon'Andriamanitra hoa eo amin'ny mariazinao atao ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fianaranao atao ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny asa famponao eo ministeranao mety ho zay le izy eny ary toizako a dia eto indray dia miresaka Jakoba hoe lela tena tomponao ve Jesosy dia ianao ve tena mino ny fanay masina ianao ve tena tempolo ny fanay masina fa io hoe ozy izy hoe ary raha sitsika lamboridy amin'ny vavan'ny soavaly mba hanarany atsika dia mitondra ny tenany rehetra isika zany hoe ny mpitaingy soavaly ny fitondran'ny soavaly dia avy eo amin'ny vavany zany hoe raha voafehanao ny vavan-tsoavaly anankiray dia voafehanao ny tenany rehetrarehetra miainga eo ny ahafahanao mampandeha azy mafy ahafahanao mampijanona azy mampivily azy amin'ny ankavia mampivily azy amin'ny ankavanana rehefa voafe ny vavan'ny soavaly amin'ny alalan'le lamboridy dia tahaka izany ihany koa resaka resantsika eto androany rehefa voafehany fanay masina ny vavanao voafehany fanay masina ny vavanao dia voafehana ny tenanao raha toy ianao ka le olona le milaza fa tena tehanao ny sitrapon'Andriamanitra marina tsy maintsy amin'ny alalan'ny fifezan'Andriamanitra ny vavanao aloha no ahafahany mifeny tenanao manontolo tian'Andriamanitra ho fezina ny tenanao ianao koa te ho fezin'Andriamanitra fa tsy maintsy mampanaiky ianao ny tenanao hoe oke ary ny vavako aloha no avelako ho fehezin'Andriamanitra voalohany indrindra dia be dehibe no miezaka tsy miteny negativa yes oke zay ilaina zay be dehibe miezaka miteny tenan'Andriamanitra eny tsara tena toy izy foana satria zakoa raha manao an'izany foana fa ahoana ary le tena fifezan'ny fanay masina anao teny amin'ny teny tsy fantatra ny fanay masina mivavaka amin'ny alalanao fa tsy ny sainao ny sainao tsy mahavanina intsony fa avelao ny fanay masina hivavaka amin'ny alalanao izay ny tena famelanao ny fanay masina ifeny tenanao manontolo mihitsy amin'ny alalan'ny fanomezanao amin'ny fanay masina ny vavanao rehefa menao ny fanay masina ny vavanao dia voafeny tenanao ray manontolo takan'le soavaly rehefa voavinao makary dia voavily makany io soavaly io ka ianao ve tena Jesosy marina ianao ve tena manaiky ho fezin'Andriamanitra marina ny porofon'izany dia manaiky ianao miteny amin'ny teny tsy fantatry manaiky ianao mamela fanay masina hivavaka amin'ny alalanao toizako a eo ambany sao dia lasa labolabla efa lereo tolo loatra ny zavatra resahako izany toy any dia zao indreo koa ny sambo na dia lehibe azy ireny ka entin-drivotra mahery dia ahodiny familiana kely foana izy ho any amin'izay tiany mpitondra ny sambo nangezabe azy titanika dia familiana kely ny mamily azy dia hoy izy hoe na misy rivotra tony ahoana raha zany misy rivotra mahery mitondra le sambo ivily ho ary fa rehefa hodina le familiana dia makany foana io nataony ahoana tafiotra eo amin'ny fiainanao raha velanao ny fanay masina hitondra ny lelanao satria lela ho ary nitaka nisy familiana na voalao ny lela eto ozy izy hoe raha velanao ny fanay masina mila ny lelanao raha velanao ny fanay masina hitondra ny fiainanao avy amin'ny alalan'ny vavanao dia voavily foana ianao ho any amin'ny sitrapon'Andriamanitra na misy tafiotra mafy aza mandonanao na misy rivotra mahery misy fanenjehana tsy fampiana tsy fantatry mety olona natrehanao eo amin'ny fiainana mahatonga anao tsy tatsy anao sitrapon'Andriamanitra tsy mihitsy amin'ny fotoana ianao vavaka amin'ny fanahy dia ho avilin'io fivavahana amin'ny fanahy io ho any amin'le mikontra ny olana rehetrarehetra foana ny fiainanao ary tsy maintsy tafavy makany io fa tsy ho voatohatra ny rivotra mandeha ho azy zany mety raha mivavaka tsotsika dia mety hitatsika tsoa zay teneny na rerakitsika mety tsy mavita le hoe vavaka repetitiva tsontsika dia misesa tsy moramora manara zay andrano an'le rivotra zay mitondra le sambo rendrika fa rehefa vavaka amin'ny fanahy ianao dia mety amily anao mihitsy ny fanay masina hikontrona n'le rivotra sy le tafiotra mafy be zay mandonana eo amin'ny fiainanao tsara zany tonteny zany
Tsy olona te anao sitrapon'Andriamanitra ihany nefa mahita an'izany hoe tsara zany. Ahoana natanterahana zany? Ivavahanao amin'ny fanahy. Dia tena aminao aza coincena ny fanahy masina fa ivavaha amin'ny fanahy ary aza mitsahatra. Dia amin'ny fahafananao hoe ivavaka. Vavakantsika androany any masina ny mangatsiaka ihany. Fatao tsara fotsiny ianao iaisa ny fahafenon'ny fanahy masina. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, izao ilay andro farany izay teneninao andasanao fanahinao amin'ny nofo rehetra. Ka mivavaka ao an-tsaina avy izay mangetaheta ny fanahy masinao amin'ity fotoan'androany ity. Fenoy ny fanahy masinao izy ireo raha io. Oh, rama yali asate rekazaba yo rekisalari andeshka baya. Aza toekina fanahy masina mikasika anao, manombokoatra magovogory zany no molotrao. Te hiteny ny vavanao, mamay ny tananao, ohatra mitsingevan'izany ianao fa aza kontrena ny fanahy masina. Dia te mamay be ny lohanao, mety misy courant tsapanao mangatsiaka be, tsy haiko aby izay fa tsapanao. Fa raiso ny fanahy masina aza toerina aza kontrena. Dia manombo vavaka amin'ny fanahy, raiso ny fafenoa ny fanahy masina. O rabababa yariakerere sota rabayashkarada yosharerere rebababababa yashakabayate. Le sariadoshi alamradesh karabaya kadesulari andere sharabaya karabababa. Rebaya kasata rabaya andere roshkarabaya shadarabaya kasata rabababa. Mandreva fanahy masina fa fanahy masina dia mikasika olona be dia be amin'ny alalan'ity vidéo ity. O rede shialari ande skalabayo rede skaria shola mrade sia rabababa redo skandele brash karedo sia rabababa. Tanteraka sitraponao ny fanahy masina. Oh, ho anao androandra misy olana na misy aretina eo amin'ny vatantenanao. Dia tiaka ianao hivavaka amin'ny fanahy fotsiny raha efa mifeno ny fanahy masina ianao. Ary mbola tsy feno ianao dia tiaka ianao aloha hivavaka foana angatao mba feno ny fanahy masina rehefa manesika anao anatinao any hiteny amin'ny fiteny sy fantatra dia manomboa miteny dia avelao hiteny mitenena anatina minitra vitsy fo anatin'izay minitra izay dia Andriamanitra nampitsimbarika zavatra be dia be raha tanteraka sitrapony eo amin'ny fiainantsika eo amin'ny fiainanao. O lamazery diesco reba yaria sakarada yosha lebas lurushkamne reboshia reka satarabaya kerebrade. Tanan Jesosy Kristy mipetraka eo aminao manao batisanao fanahy masina sy ny afo. O rerere sariariariaria shikaredo sia lambrashkoto reba yaria desha darabababa reka zala bababa reboshkate lirenda yoshia ramaya kelebroshia darabaya rabababa reko zala brade shikete lebras redoshka lebrade limrazato lazo libraze kababa raha matra vavaka amin'ny fanahy ianao dia mahita chaîne be dia be tapatapaka any amin'ny tontolonao any. O rebebebe shikoli brande shikare dario sialariande shikarabaya sadarabaya le cosita rabaya gashoto fotoana mivavaka amin'ny fanahy dia vavahady misokatra no hitanao, vavahana misokatra mba hidiranao. O rariade shikariade shikariariariare sho rebatkeslo riba remasaka baba yaria shate le bayaria gazata raba le somne le rikaskaredoshia la za eto zao fotoana zao meny fanahy masina hoe toizy ihany ka toizy antsika ihany izy ity rende reba rekazate le bradeshka azareraka ianao fa toizy fa fotoana ianao mivavaka na roviny ianao mijery an'izao dia mivavaka amin'ny fanahy rende shikarabaya te dia mino Andriamanitra manatanteraka ny sitrapony eo amin'io zavatra tena manahika an-tsaina anao io mihitsy. O ramadeshka bayariande reboshia rabakazata la ramazkadababa reboboboshia riakaba lebradeshka rabaya shadarababa. Oh, misaotra fanahy masina. Varanako ity vidéo ity fa zao ianao afaka mbola manohy mivavaka ianao mbola afaka manohy mivavaka amin'ny fanahy foana amin'ny andro be anao rehetra rehetra. Efa keo ilay asan'ny apôstôly fa mamaky anao ianao dia hitanao fa lela mitarehin'afo fa tsy maso mitarehin'afo na sofina mitarehin'afo nateo amin'ny lohan'ny zareo. Izany eo amin'ny lela antsika mihitsy no n'Andriamanitra idirana an-tsehatra ka raiso le lela mitarehin'afo sao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hipetaka amin'ny lelanao raha ampiteny ianao amiteny tsy fantatra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta. Raiso ny fanahy masina. Rababababababa yarakashota labraskate
Rekosh kalebrash 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 keredish arabaya kadarabayash. La baba ya ria kadararia yus ya la ria diska. Lima zapa yo resha tabako lambraska de. Rababa. Sota fane mas. Rena tu rena fane mas tis fona vavaka dono afana. Na mavita den dread den droit den tela no val tsfatatra den firy no. Avelo fane mas ni vavaka amin'ny lalano. Fainoko e utateraka so tonga taboti tanty sitrapon'Andriamanitra sy ny fanjakany amin'ny lalako sy amin'ny lalanao ary afenao ihany koa. Tain'Andriamanitra ianao dia mitomboa amin'ny fahasoavana, dia mitomboa fahafenoan'ny fanahy masina. Rabayadesh kalabradesh karabos yalabradesh karabaya tarabababababa zatarabaya kazatarabush kalabradesh yalabaya kezatarababababa rezatarabaya kazatarabaya yakalabashku lebaya satarabaya kiridididish tarababababa reakazola bradesh karababababa. Amen.